ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmelabatsireravako tsatra ity sabotsy faran'ny herinandro ity sabotsy fahafolon'ny volana faharoambin'ny folon'ny volana septambra ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo aminareo tsirairay avy. Ny mofinaina antsika amin'ity sabotsy 25 septambra ity dia ny Jakoba toko fahadimy. Jakoba toko fahadimy andiny fahaenina ambin'ny folo katramin'ny andiny faharoapolo. Jakoba toko fahadimy andiny fahaenina ambin'ny folo katramin'ny andiny faharoapolo. Fakititra amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mifanekeloka ianareo ary mifampivavamba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Eli dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery mivavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana 3 taona sy enim-bolana. Ary mivavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ry rahilahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy vady sady anarona eloka be. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity toko fahadimy ity no mamarana ny afatry Jakoba rahalahin'ny tompo tamin'ny fiangonana. Natao hoe epistily katolika ny anaran'izy itony satria epistily izay tsy manokana ho ana fiangonana anankiray fa natao ho an'ny rehetra. Raha miteny tsinona hoe taratasy ho an'ny Korintianina dia taratasy ho an'ny Korintianina zany. Raha miteny hoe ho an'ny Efesianina dia ho an'ny Efesianina zany. Fa ny epistily ny Jakoba dia natao hoe epistily katolika satria ny epistily natao ho an'ny rehetra. Tahaka ny Petera. No zany dia tahaka ny Jaona koa dia natao hoe epistily katolika izany hoe natao mivelatra ho an'ny rehetra izy. Ary dia mamarana zany epistily izay natao ho an'ny olona rehetra zany, ho an'ny fiangonana rehetra maneran-tany zany dia fampahirezana ny olona ao anatin'ny zava-tsarotra. Fampahirezana ny olona ao anatin'ny zava-manahirana. Ary dia misy toetra izay tokony ataontsika hoe hiaina ny mpino rehefa ao anatin'ny zava-tsarotra izy. Amin'ny 13 dia miresaka ny Jakoba zany manao hoe raha misy eo aminareo mandalo zava-tsarotra azo pahoriana dia ny vahaolana ho azy dia aoka izy hivavaka. Raha misy kosa marary dia aoka izy ampiantso ny loron'ny fiangonana na ny fiangonana dia hivavaka ho azy ireo. Anositra diloilo ho azy dia hivavaka ho azy. Ary amin'ny 19 ka hatramin'ny faharoapolo izay nivakitsika teo dia manazava izy manao hoe raha ohatra koa ka misy marary eo aminareo dia izao ny tokony ataony dia izao. Aoka hifanay-keloka ianareo mifampivavamba ho sitrana ianareo. Zany hoe asehony Jakoba rahalahin'i Jesosy fa ny fanasitranana izay andrasan'ny marary dia misy vahaolana roa izy. Ny voalohany dia ity mampiasa ny fiangonana izy anankiray izay. Mampiasa ny fiangonana izy dia miasa mametra tanana aminy ireo mivavaka ho azy manositra diloilo lohany. Dikany hoe diloilo dia manao izay fanafodiny hoe diloilo ataony fitsaboana dia ataony vavaka. Zay dikany hoe miantso ny fiangonana izy dia manositra diloilo ny lohany ireo sady mivavaka ho azy mametra tanana aminy. Dikan'ilay hoe manositra diloilo ny lohany satria tamin'izany fotoana izany ny olona na ny mpisolona sady mpanompon'Andriamanitra no mpitsabo. Dia eo zany ny dikany teny hoe raha misy marary dia aoka izy antso ny fiangonana ka hanositra diloilo azy dia izao sady mivavaka no mampiasa ny fanafody. Ray mantsy ny piniko misy metrehitra manao hoe tsy ilaina ny fanafody atao inony zany zavatra ny fanafody zavaka malala dia hoarina amin'ny diloilo mihitsy. Hoarina amin'ny diloilo tamin'ny fotoana dia fanafody, ny tantely dia fanafody. No zany dia samy fampiasa ny soratra masina ireo. No zany dia tsy tokony ampisarahana mihitsy amin'ny fiainan'ny mpino hoe fanafody dia tsy ilaina. Tsy afaka malala tena fampianarana tokony ho verenana izy zany anatin'ny filazantsara. Fa ny siansa ny fahazavan-tsaina dia avy amin'Andriamanitra. Ny vokatry ny fahazavan-tsaina dia avy amin'Andriamanitra. Luka ohatra dokotera. Luka izay mpanaradia amin'ny Paul dia nanana dokotera niaraka taminy teo. Paul dia nitsabony Luka. Araka izany dia tsy mifanohitra mihitsy ny fitsaboana sy ny vavaka. Tsia. Tena miara-dalana zany zay dikany hoe hanositra diloilo azy ampiasao ny fanafody ary rody hivavaka ho azy ametra tanana ho azy ary voavelany heliny dia ho sitrany izy. Fa misy lavitra faharoa izay resahan'i Jakoba eto amin'ny 19 hoe ny faharoa dia izao koa mba ho sitrana ny marary ity aoka hifanay-keloka sy hivavaka. Hifanay-keloka
sy hivavaka, ilay hoe mifa. Iry ambony dia zao, ilay marary dia tsy manao na inona na inona, fa ny fiangorana avokoa no manao ny rehetra. Any hoe ny mpino izay mitsabo azy zany no manao ny vavaka. Ilay marary zany dia mety tsy afa mivavaka, na tsy manao na inona na inona, na mety tsy mahatsiazo saina, na mety tsy afa mivavaka noho ny zavatsarotra, dia ny fiangonana avokoa no manao an'iny. Izay ny tranga faharoa. Fa ny tranga faharoa dia zao, ilay marary tena mbola afaka mivavaka, ilay marary tena mbola afaka miresaka. Dia Jakoba manao hoe raha amin'izay lafatsin-davatra dia zao aoka ifanay-keloka, dia aoka ifampivavaka dia sitrana. Ilay afaka malala vahaolana amin'ny tsy fahasalamana sy ny aretina hoy Jakoba eto, ny fifamelan-keloka. Ny fifamelan-keloka toy ny milaza manao hoe ay lay aretina amin'izay fotoan'izay dia fitaomana ny olona ay ifamela. Ay misy aretina izay mitranga tena sitra ny fifamelan-keloka ao anatin'ny fiainan'ny olona. Tsy miteny Jakoba eto hoe dia aveo manisy diloilo satria ny mpisolona ihany manao zany, tahaka ny hoe ny dokotera ihany ny manome fanafody ordonnance, zay zavatra tahaka izay koa. Fa misy aretina ao anatin'ny tokantrano ao, aretina izay sitra ny fifamelana. Afaka malala mametra fanontaniana. Soratra masina no miteny antsika eto, raha misy marary eo aminareo, aoka hifanaiky eloka ianareo dia ho sitrana. Izay ny voalohany, mifamela. Misy aretina izay ateraky ny olana sy ny disadisa-pihavanana, tsy fahaizana mamela. Ary misy zany ry afaka malala, misy areti-po vokatry ny tsy fifamelana, misy areti-panahy mihitsy vokatry ny tsy fifamelana, misy areti-tsaina, tena areti-tsaina mihitsy vokatry ny tsy fifamelana. Misy kay aretina sitrana rehefa miresaka mahay mifamela. Ary zay mahatonga an Jakoba nanao an'io aty amin'ny farany indrindra, satria misy dingana be dia be manazava ny amin'ny fanetretena izy, manazava ny amin'ny fitiavana izy, manazava ny amin'ny fahendrena izy. Zay vao tonga any amin'ny hoe aoka hifanay-keloka mba ho sitra. Afaka malala andeha ataontsika hoe betsaka ny olom-patatsika fatatsika marary, raha tsy ao amintsika mihitsy aza sanatria misy, dia mametra fanontaniana. Sao dia tokony famely ianareo mba ho sitrany? Sao dia tokony hifanaiky eloka ianareo? Midikany hoe tsy hoe hampanaiky eo eloko izy, tsy izay mihitsy. Tsy hoe rehefa miresaka aminy ianao dia ahitrikitra io fa izy foana ny diso, izy ny diso dia izy ihany fa ianao marina. Tsy izay tenenin'ny Jakoba. Mifanaiky eloka, izany hoe miara mametra fanontaniana dia miara miaiky. Satria mantsy misy teny mitoro malagasy hoe vitsy mikitrana irery, dia ny tokoa vitsy mikitrana irery, fa raha tena misy mampikitrana mihitsy. Fa izao rehefa afaka malala Jakoba dia tsy metra fanontaniana manao hoe ny zava-dehibe tsy hoe iza ny diso fa ny zava-dehibe samy miara manaiky fa diso. Satria ny ray mety nanao zavatra nahafitafotoana anao, fa ny fonao koa tsy nadio. Satria ny anankiray mety nanao an'ilay zavatra fay hoe tsika teo, fa ny anankiray kosa dia zao tena ao an-tsainy ny nanota. Tsy namaly izy fa tao am-pony izy nanota, tsy namaly fa tao am-pony izy nanota. Mety ohatra hoe araka ny tenin'i Jesosy, nisy namelaka ny takolaka ho akavia, dia zao tsy namaly ianao fa nandefitra, saingy tao am-ponao sorena, tao am-ponao nanana lolo-po, tao am-ponao te hamaly faty. Fa tsy nanao zay ianao, tsy nanao aloha anao, tsy nanisy asa valy faty. Zava-dehibe zay fa izao tao am-potao tsy faly ihany, tao am-potao nisy fahasorena ihany, tao am-potao nisy lolo-po ihany, tao am-potao ny ritona ihany. Dia zay le hoe mifanaiky-eloka. Jakoba zany tsy miteny manao hoe misy eloka, ny eloka ny famelan-keloka mitondra fanasitrana dia ny olona anankiray ihany mamela atseha, fa miara mametraka fanontaniana. Fa ny faharoa Jakoba dia izao, ny olona mahay mifamela no afaka miara mivavaka. Ny olona mahay mifamela no afaka miara mivavaka. Ary ny olona mahay mifamela no atao hoe marina.
itiandininy eopeatanatsika teo ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahiridritra fandradray misy hevitra diso ataony olo ny fiasan'ny vavaky ny maro tsy ny maro mihitsy eo tsy ny betsaka eo fa ny marina iza le marina ny olona ny aikeloka ny olona ny fanaikeloka zay no antsony hoe marina ny marina zany eo dia zao olona efa ny baboka olona efa nahazo famelan-keloka tamin'ny namany nahazo famelan-keloka tamin'Andriamanitra zay olona zay no mivavaka dia mahery indrindra zay ny vavakely tsy ray vavaka ny lasa aloha tsy hoe ianao tsy zava-dehibe ny fifamelana tsy zava-dehibe fifiain-kekeloka ndraindray maikery ny vavaka maika ny angataka fa tsy amela tsy avy amela dia tsy vavaky ny marina zany ny Jakoba dia tsy sitrana ihany ny marary dia tsy sitrana ihany dia eny ihany Paoly ary moa dia manazava amin'ny Korintiana manao hoe misy mihitsy ny fahafatesana no zany toetra izany no ny toetra ny olona mahatonga mabetsaka ny fahafatesana no ny fialany amin'Andriamanitra no ny fanivaivany ny sakramenta ohatra amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo no hoe nanareo dia manatona latabatra masina amin'ny fo maloto manatona latabatra masina amin'ny toetra tsy mendrika hanika betsaka ny maty eo aminareo hanika betsaka ny marary zany afaka malala ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra iza ny marina zay ho lavy ny aikeloka kanainy famela zay afaka malala eto mpamaganana dia zao ampianarin'ny Jakoba no ny lalan'ny fanasitranana ny vavaka saingy melony ny fampivavahana ary io tsy hoe ny anankiray ihany no mivavaka dia ndray miandro fotsiny mifampivavaha zany hoe zavatra atao miaraka mifamaly zay ataonao amiko mba ataoko aminao za mivavaka ao anao ianao mivavaka ao aho za mamela ny fahadisoanao ianao lamela ny fahadisoako miara mivavaka sika dia sitrana ny marary afaka malala engany ho tsapatsika fa ny ara-panahy ny filazantsara ny fifamelana sy ny vavaka dia tena mitondra fanasitranana ivavaka sika tompo misotranao zahay fa amin'izao faran'ny herinandro zao dia mampianatra anay ianao fa zava-dehibe ny fifamelana ary izany fifamelana zany mahamarina ny vavaka ataonay mahamarina anay eo anatrehanao tonanay ianao ifampitrotro am-bavaka azaverinao ty teny zahay ka iazona ny alahelo amin'ny namanay na hanadiny fa tokony ifampitrotro am-bavaka izay mba ho sitrana ny fiasan'ny vavaky ny marina ao ny teninao dia mahery indrindra tompo mamindrafo aminay raha toka mafo zahay mamelany eloka raha toka miziriziry zahay ka tsy mety miaikeloka na mifanaikeloka amin'ny havanay amin'ny namanay amin'ny mpiarabelona aminay so fa famindram-po ianao ka mandrotsaka ny fitahipasoavanao ary manasitrana na dia ho azany amafisa-ponay so fa fitiavana ianao ka na dia tsy mahatanteraka izany sitraponao zany ary zahay dia mbola omenao fanasitranana mbola omenao fifaliana fampaherezo zay tompo tezao zay tompo mba hifanaikeloka sy fampitrotro am-bavaka misaotra Jesoa noho ny amin'ny famindram-ponao dia tononona amin'ny tsiraray avy Jesoa ny fahasalamana ny hery ny tanjaka ny fifalim-piainana tononona amin'ny tsiraray avy Jesoa ny fiadanam-ponao zay efa nampanatenainao ny mpanomponao hoe ny fiadanako naverako anareo misaotra Jesoa